raha malala fa am'izao fotoan'izao vanandro faran'izao a de betsaka nitesehatra amin'ny resaka feo na studio du son ary tokony fatatsika fa mbola malalaka ny tsena raha eto toerana fotsiny ara fa saingy izao a miankina amin'ny fahaizana sy ny traikefa no ahafahana manatanteraka azy. Ianao zao manana faniriana te ahazo tsena lehibe amin'ny resaka studio du son, te andrain'ireny artiste na client goavany zao a sary taka ny olona ray te anjony eny an-dranomasina midadasika be, te ahazo trondro ngeza be izy nefa izy tsy manana sambo a fa laka anjejo kely noentiny a tonga eny ampovoan-dranomasina izy a le trondro lehibe noho ny sambony, lehibe noho ny lakany. Azontsika mivaliny hoe izy no atelan'ny trondro fa tsy ahazo trondro izy. Raha raisika amin'le studio zany izy de zao mbola malalaka ny sehatry ny tsena eto Madagasikara. Ny artiste, ny olona tian'eo kanto be dia be fa sahirana ry zareo mitady studio manana traikefa sy manana ny condition fiaina. Zao zany ny problème antsika, itsika zay maniry tianao studio de tsy manana finiavana na eritreritsika hoe tena te hianatra sy andalina an'ilay fianarana. Raha te hanjo gros client tsika, ny olona professionnel de mitady studio professionnel. Raha ohatsika hoe aty aminay mora be, aty ohatr'izao prix le ambany be reny zany de tonga de fantatry ny olona manavaka azy hoe tsenana any any amin'ny fitsenana fihinanana mofogasy kafe ve ty sa any amin'ny salon de thé fihinanana gâteau. Ka mifidy ianao misafidy izy amin'ireo clientinao hihinana, hivarotra gâteau ve ianao sa hivarotra ramanonaka. Tsy ratsy ny ramanonaka sy mofogasy fa arak'izay koa le client makany, nefa ny ramanonaka sy mofogasy azo ahondrana any an-dafy raha ataonao manaraka venitra. Raha fitiny izay sarisary zay de zao ny studio Shalom de mahatsiaro fa be dia be ny te hisehatra kanefa tsy manana ny traikefa. Afaka manolo traikefa ny studio Shalom, manao enregistrement anao any ianao de fa mahita fahasahiranana be dia be. Rehefa manao mixage ianao le enregistrement anao raha tsy mahazo les conditions hoe feno mazava madio propre clair net, tsy anananao le traikefa azahoana an'izay. Rehefa manao mixage koa ianao vita izy de son plate be le izy satria déséquilibré zany hoe tsy mifandanja ny feon'ny piste tsirairay na ny élément tsirairay de sahirina ianao. Rehefa atao le masterisation moa de namany tsy tokony atao satria ny asa tsy vita mixage ara-dalàna de tsy tokony masteriser. Na ianao miforcenao le izy de anao master sy ianao nefa le mame les conditions internationales le plateforme rehetrarehetra ary tsy hainao mametraka azy. Hatrany voalohany ka hatrany farany zany de tsy voafianao izy fintana. Raha tianao mifaninana amin'ireo ngeza na hatrany ampitan-dranomasina ary mianara, mila fianarana ny asa rehetrarehetra. Raha tianao zavatra professionnel ianao zany hoe fitadiavam-bola de tsy maintsy manana fahaizana professionnel nandaniana vola, nandaniana fotoana. Fa aza manofy ianao hoe tsy te handany vola, tsy te handany fotoana fa tonga de ahazo vola. Tsy mety zany amin'ny sehatrasa rehetra na inana. Noho izany manoro hevitra anao zay misary fintina kely eo amin'ny 4 minitra eo zay korona ilaina atao anatin'ny vidéo 10 mahery miresaka technique d'enregistrement théorie na mixage na mastering fo menainao mba eritreretanao hoe misy zavatra tsinotsiniavinao reny ny tena mandava vokosotra akasingambola. Inona ny olana mety samy hafa iseho amin'ny fandraisam-peo io ao amin'ny fitaovana na matériel, ao amin'ny acoustique na manodidina ny tontolo anaovana an'izy. Misy koa natao hoe bruitage na repice. Ty zany ny amintimitinako azy. Zao sary zao zany ny tontolo ito fotsifotsy misy an'ireny point menamena reny zany natao hoe molécule d'air. De ity zany misy mpihira anankiray première voix micro 1 de ity micro 2 de ity misy mitendry gitara de mitsoka instrument avant etsy ambony etsy de ny atao hoe bruitage de zao ohatra hoe courant
midina zao ny courant de misy manao an'izany de misy bruitage de iny bruitage iny a ohatran'izao ny paoziny ty le maitsomaitso ty zany le feon'le olona nyraisinao fa le bruitage a matevina be jerenao ohatra matevina be zany eto fa rehefa tena madio le enregistrement de ohatran'ity tsipika fotsifotsy ty fotsiny sisany hitanao rehefa manala an'io misy fitaovana tsy afaka ho tanteraka io fa ahena fotsiny izy fa raha zany matika io ty maitsomaitso ty menameny ty no lana fa tsy ty maitsomaitso ty zay zany le atao hoe bruitage le maitso signal le mena bruitage misy ihany koa ny atao hoe repice ao anatin'izay acoustique zay ny repice zany de zao ny feon'ity voalohany ty a azon'le micro faharoa ny feon'le micro faharoa azon'le micro voalohany le feon'le olona faharoa matsy de ny feon'le gitara sy le avant azon'ny reto micro reto koa ny feon'le pira koa azon'le micro any avant tsy bruitage ny anaran'izay fa repice ny repice de tsy mila vonoina fa reglena tsara fotsiny izy a de manome feo a live tena ohatran'ireny nanao live reny ianao zany satria tena live moa zany miara-mitely de miara-mira azo atao tsara zany a samana amin'ny faharesendrany ny sofina tsy mitovy a fa ny aminazy a tsy de miankina amin'ny sofina loatra fa za miankina amin'ny chiffre ny azy zany rehefa manao traitement de chiffre azy koba miresaka fa tsy sofina fa sofina mandainga ny azo sofina efa lehibe a ny nampianarantsika tany aloha hoe rehefa mitombo ny taonan'ny olombelona de miena ny capacité d'écoute ny sofin'olombelona indrindra fa ao amin'ny aigu ao zany misy défaillance be ny sofin'olombelona karaha za zao miemika ampiasaiko amin'le sofitry mety tsy mety amin'le sofinao faharoa le casque koa tsy réglementaire raha manao traitement na mixage miaraka amin'ny casque ilaina ny casque raha misy cas particulier tena ilainao avana tsara le izy de casque sisa no andrenesanao tsy manino fa ny casque matsy a mamono le stéréoisation satria strictement stéréo strictement gauche de strictement droite tsy mety zany de tsy maintsy ianao mampiasa casque amina zavatra cas particulier fa raha hoe tena traitement de aprimina amina tiroir ny casque izy zany mikitika anankiray ato nikitiako ty afaka mbola mikitika be deaibe a fa fanazavana fotsiny atao koa satria raha ohatra anazy zany a hoe ienon'le feo tsy le batterie zany menotsika amin'izay a raha ho anazy zany de mbola tsy afapo fa hafa ny efa ny olona lasy tena ratsy le teniko de ny olona tonga de mampina amin'ambolo ataony ia 10 secondes de iny ianao izy de ny olona maika koa tsy manam-potoana de ampiasainy le ia de corrigeny fotsiny de alalany kely ana fotsiny zany hoe adiny raindray zany nadavina bongo de atao tahariva lainy narapitso mba tsy teny aminao izy hoe 20 minutes ihany no nandany iny andro fiteny fa ny olona tena honnête professionnel ampiasainy ny élément rehetra sy module anatin'le ia de ampiasainy amin'ny fahaizany a nanaovany azy a samy hafa mihitsy samy hafa ny sakafo natao tanana any andafy efa misy sakafo vita amin'ny robot a so tsika efa fata vady robot rehefa misy any andafy ka de manentana anao studio salon ma afaka nolotra anao sy iantoka fahaizana omenanao a tao anatin'ny traikefa mamporo taona maro raha iteny foy aho hoe resaka diplôme raha tamin'ny génération anay tany amin'ny taona 20 tany sy 10 tsy mahay ny zavatra teknika informatika amin'izao fotoana tso ka raha ny diplôme ny entina de tavela miaraka amin'ny diplôme zahay fa ny traikefa no tedavina ary traikefa no zarainay aminao fa tsy diplôme tso ny diplôme efa nilozan'ny tetrandro raha ny tamin'ny andro ny ainanay satria analozika ny tena ny ainanay fa tany amin'ny roa sy roa arivo tany vao nanomboka trandraka ny numerika satria tsy maintsy nanaraka volotany zay zany hoe tsy maintsy manaraka volotany fa raha nijanona tamin'ny diplôme sy ny fahaizana taloha ny teknôlôjia mandroso de tsy maintsy manaraka teknôlôjia zay zany mitolotra mena ianao miantoka anao ny studio salon raha te
andray zavatra fenitra kefy ianao amin'ny sehatra studio du son fa ny ingénieur du son dia mila mandalina, mila tena mianatra ary mila tena mikaro. Ny fampianarana eto dia méthode andragogika fa tsy méthode pédagogique, zany hoe everina ton'olona mpikaroka ianao dia raha mivoaka eto ianao dia mahay mikaroka. Misy kosa tonana mpianatra roa sy telo teto tsy client anankiray avy any an-dafy resaka folo kely no fanaovanay tao anatin'ny FB fa tany amin'ny 2018 tany atolotra anao mba ho vavolombelona hoe misy client avy any ampitany ranomasina teto ary misy mpianatra manany sangany izay mivoaka teto koa. Saotra anao nanaraka nyity fandarany ity.